Miarabantsika mpanao gazety indray amin'izao fotoana izao izay atao amin'ny senim-pifafia na ny syndicat ny mpiasa ny fambolena sy ny fiompiana. Miaraba ihany koa antsika mpiara-miasa be da be izay mbola nanotrona amin'izao fotoana izao. Ny anton'ity conférence de presse ity moa zany dia fanaovana antsoavo farany. Antsoavo mba tena ho ministra mifanaraka amin'ny tolona izay natao tato amin'ny ministera ny fambolena sy fiompiana no tendrena ho ministra hitantana ny fambolena sy ny fiompiana. Tsahivina fa nisy tolona natao teto ary nivaly ny fangatahan'ny mpiasa amin'ny ministera ny fambolena sy fiompiana satria dia noravana ny gouvernemanta. Ka zay no voalohan-teninay fisaorana any Andriamatoa Filoha PRM izay nandrava ny gouvernemanta teo aloha ary nanendry ny prime ministre vaovao izay tena mpitolona ary hitanay fa satria niaraka taminay teny Kianja mazava ho azy tena mety aminay ny PM izay mitendreny Andriamatoa Filoha. Ka noho izany dia mbola mampatsiahy ihany izahay satria dia nametraka fanavaozana ato amin'ny ministera ny fambolena sy fiompiana ny tanjon'ny syndicat. Ka mangataka izahay mba tena ministra technicien mahay miaino ny mpiasa ary indrindra afaka mitondra fanavaozana tena izy ato amin'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana. Mankasitraka omeko ny mpiambana sasany indray amin'ny fitenenana. Mankasitraka président amin'ny fitenenana fa ny miaraba anareo mpanao gazety, fa ny miaraba koa ny mpiara-miasa rehetra eto anivon'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana. Ny antony anaovan'ny syndicat ny mpiasa ny fambolena sy ny fiompiana an'izao valan-dresaka androany izao dia fanamafisana ny efa zavatra noteneninay hatramin'izay. Eto dia manamafy ny tenen'ny président teo ny fankasitrahana feno anao Andriamatoa Filoha ny fanavaozana tamin'ny fandravana ny gouvernemanta teo aloha sy ny fanendrena ny prime ministre izay mpitolona toana ihany koa nitaky sy te hametraka an'izany fanavaozana tena izy izany. Indrindra moa ho anay eto anivon'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana. Ny valan-dresaka ataonay dia fangatahana aminareo ray aman-dreny ara-panjakana rehetra dia ny filohan'ny fanavaozana ianareo rehetra koa izay mpanolontsaina avo ianao Andriamatoa prime ministre izay voatendry farany teo. Ny fangatahany syndicat efa natao hatramin'izay mbola mafisina foana ihany dia mba hametrahana eto anivon'ity ministera ny fambolena sy ny fiompiana ity izany fanavaozana tena izy fanovana ny zavatra tsy mety sy ny fahalovana efa tsy nety hatramin'izay. Mangataka izahay tompoko ny mba hametrahana ministra izay mahay miaino ny mpiasa. Mangataka izay mba olona tena mahay ny asany no apetraka eo amin'ny fanendrena ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana. Mangataka koa izahay mba olona mahay mandray ny andraikitra avy hatrany mba hijera ireo olana misy sy krizy misy eto amin'ny firenena ireo mahakasika ny fambolena sy ny fiompiana. Raha tsy teny izay ny fifehezana ny vidin'ny vary akotra sy ny olany orge amin'izao fotoana izao sy ny vidim-bokatry ny tatsaha amin'ny ankapobeny izay mbola iarahan'ny ministera sy ny fambolena sy ny fiompiana misahana sy miandraikitra mitady vahaolana amin'izao miaraka amin'ny ministera ny varotra. Mangataka koa izahay mba ho zany ministra izany araka ny teneninay teo ny efa olanay teo aloha ilay tsy fiainoana. Misy zavatra maro be nangatahany syndicat izay hoentina hanatsarana ny fiainan'ny mpiasa sy hoentina hanatsarana ny tontolo miasa ary indrindra mba hiatraika mivatana any amin'ny tatsaha ny asan'ity ministera ity. Izay no antony izao valan-dresaka izao ilay ministra eo dia angatahanay mba ho technicien efa nahay ny fanerasera tao amin'ny ministera io. Olona tena mora atonina raha hiteny hoe accessibilité ny fitenenana anazy, olona mahay miaino, mahay mifandray amin'ny mpiasa. Mametraka izany eo amin'ny fahendren'ny mpitantana izahay fa mangataka kosa nefa na izany na tsy izany
mba olona mahay an'izay mandray andraikitra aingana izay. Raha tsy hijery fotsiny izahay mahakasika ny fanarenana ny lafiny ara-pamokarana any Tamatavy vokatry reny fandalovany rivodozagezany ireny. Ny minisitra izay ho tonga eo dia angatahanay mba olona mahay mijery amin'izany hoe hanao cartographie ny dégâts rehetrarehetra misy mahakasika ny fambolena sy fiompiana any amin'iny faritra Atsinanana iny. Hijery hoe inona ireo fepetra farany izay haingana hoentina hanarenana izany sehatry ny fambolena sy ny fiompiana taoriana ny fahampitena vokatry ny rivodoza izany. Eto koa izay amin'ny maha-syndicat-nay satria tombotsoan'ny mpiasa sy zon'ny mpiasa ny edinay dia mba minisitra mahay miaino fa tsy olona anasazy foana isaky ny tsy mitovy ny hevitra misy. Eto koa izay dia mangataka amin'ny ambaratongam-pahefana mba izay minisitra mipetraka eo dia mba hijery an'ireny zavatra rehetra nampidirinay tao anaty protocole d'accord reny. Raha tsy teny izay mahakasika ny olan'ny établissement public eto anivon'ny ministère. Marobe ny organisme rattaché atao anatin'ny ministère amin'ny fambolena sy fiompiana mbola mijaly mahakasika ny resaka fahazahoana transfert. Marobe koa hatramin'izao no tsy misitraka karama ireo mpiasan'ireny organisme rattaché ireny. Mino sy manantena izay fa izay ministra tompony andraikitra ho voatendreo dia hijery akaiky indrindrindrindra ny azahoan'ny organisme rattaché ny karama sahaza azy ho an'ny mpiasa ary indrindrindrindra ny fanamorana faran'izay haingana ny fahazahoana ny transfert. Etsy andaniny ihany koa dia fangatahanay amin'izay ministra fa indrindra ho anareo ray aman-dreny ara-panjakana dia ianao Andriamatoa PRRM sy ny PM ary ianareo au conseiller ny mba hanomezana ho an'ity ministère ity poste budgétaire misimisy. 700 eo ny poste budgétaire azonay tamin'ity taona ity tafiditra tao anatin'ny LFI loi de finance initiale 2026 kanefa marobe ireo mpiasan'ny organisme rattaché mpiasa privé izay tokony hanaovana ny basculement miainga avany amin'ny statut-ny changement de statut-ny miala amin'ny budget autonome makany amin'ny budget général. Maro koa ireo mpianatra kely izay efa lany mondry tokana ny ray aman-dreny lany vola aman-karena mampianatra an'ireny mpianatra kely reny any amin'ireny école de formation ny technicien agricole sy ireny centre de formation reny izay efa tamin'ny 2020 no efa tsisy recrutement mihitsy tato anatin'ity ministère ity. Tena fangatahanay sy talaonay ny azahoana poste budgétaire misimisy ho an'ity ministère ity satria tena mijaly ny mpiasan'ny ministère izay 700 eo araka ny teneniko teo no azon'ity ministère ity. Mangataka koa izahay ho an'izay ministra hiditra eo ny mba hijerena ny sécurisation ny patrimoine izany efa nataonay tao anatin'ny protocole d'accord. Ny sécurisation ny patrimoine izay lasa squatterisen'olona be da be ny patrimoine ministère ary mipiasa ao anatiny ary dia tsy mahazo ny inona akory amin'ny fisitrahana amin'ireny tany sy trano ministère ireny satria lasa ny olon-tsotra ilay izy. Marobe ny fangatahana tao anaty protocole d'accord izay efa nidradradradrainay teto. Izany protocole d'accord izany rehefa tafapetraka ilay ministra no angatahanay voalohany ho jerena ny fiara-miasa miaraka aminay syndicat satria mbola mampatsiahy eto ny syndicat ny ministère ny fambolena sy ny fiompiana fa izahay dia mikatsaka izay hampandroso an'ity ministère ity fa indrindrindrindra hijery ny fampanjakana ny fanavaozana tena izy eto amin'ity ministère ity. Teneniko teo ilay hoe olona